Dia manitikitika kely anahy koa ilay eo amin'ilay sehatry ny fandrarana nataonao satria ozy ianao tamin'ny voaloha hoe nahatonga an'ilay coiffure voalohany katona dia tsy ampitrakefy ianao tamin'ny fandrarana. Dia inona ny zavatra niova taorianan'izay sy ny ankehitriny izany dia nisy fianarana manokana koa ve nataonao amin'izao? Ny resaka coiffure marina hoe art le izy, c'est de l'art. Fa ny adininay taloha ohatra ny hoe art dia atao fotsiny mampiseho ny zavatra atao tapitra. Fa tena entreprise misy hiérarchie toy ny entreprise rehetra izy. Donc tokony mianatra ny fandraharahana ihany koa rehefa manangana ny entreprise-nao. Raha ohatra ny any andafy zao rehefa manao création d'entreprise ny eto koa moa zany sûrement mety misy an'izay. Misy tonga dia hitanao hoe tena tsisy fantako reto zavatra anontaniana reto. Eo zany ianao nandeha niezaka ny creuser ianao no manao an'ilay izy aloha voalohany comptabilité, ny gérer mpiasa, ny gestion de stock, ianao no manao an'izay rehetrarehetra izay. Ireo rehetrarehetra ireo tsy nanaraka tany am-pianarana, za tsy nandeha université. Ce qui veut dire tsy maintsy zany nandeha nianatra, tsy nianatra moa zany fa nanao formation kely teny, nianatra teny amindry mianatra mahomby ireny nianatra tany amindry Steve, nianatra tany amin'ny isa moa ilay vehivavy iry madiniko any izy. Manenjika an'ireny formation d'entrepreneuriat ireny foana zany dia misy mandeha manao en privé mihitsy. Betsaka nanaovako teto fa rehefa any ivelany indray manao en ligne, miezaka miditra any amin'ny zareo ato misy enianina dia ato misy enianina, miezaka maka namana an'ireny entrepreneur ambony be an'ireny. Tena hoe kilo be mihitsy hoe ianao mandefa message any amin'ny pagen'olona efa multimilliardaire ianao izay aty Madagasikara. Fa io zany mila fahasahiana, mila fahasahiana ny monde na izy ary gaga hoe tany Paris niezaka te hiaona taminy. Afaka manome anarana ve ianao hoe olona ohatran'ny ahoana zany? Aleo tsy teneniko fa mamenatra be anahy ilay izy satria tena hoe ohatran'ny hoe manofy niezaka te hiaona taminy fa nandeha tao amin'ny resto any moa zany zany dia naka vidéo dia mbola nalefako anazy. Dia hitanao ve hoa io tiako ny zavatra ataonao afaka mihaona ve isika. Te hiresaka momba ny entrepreneuriat aminy fotsiny na dia atao hoe 10 minutes satria fotoana zareo vidiana lafo fa tena namaly anahy izy tena ozy izy hoe ahoana koa zany tena mivaliany fa tsy afaka nihaona taminy. Izany hoe misy mianatra foana ianao zany tsy ny zavatra vaovao noentiko tao zany dia nitondra tsy ny jouer an'ilay patronne fa nanao leader. Izany hoe nitarika ny ekipako hiara-hiakatra amiko. Izay aloha voalohany. Ny faharoa niezahana koa ny fahaiza-manao satria tsy afaka mampiakatra prix raha vao tsy ampy, tsy justifier ilay prix omeko. Nampiakarina ilay fahaiza-manao mba ahafahan'ny entreprise ho rentable. Dia izay zavatra izay anisan'ny zavatra vaovao noentiko tao. Izany hoe miezaka ianao zany any amin'ny fitantanana ny ankizy mampiseho anazy hoe je suis comme vous, miaraka aminareo fa za no mitarika anareo ho arỳ antsika. Fa tsy hoe raha miaraka aminareo dia ifampitarika any amin'ny lalana hafa zany ny andehanan'ilay navire. Fa za ilay pilote, tsy pilote moa zany, inona moa zany mpitondra sambo? Capitaine du bateau. Capitaine izany capitaine an'ilay bateau dia tokony ho haiko hoe arỳ ny lalana andehananay, matoky anahy io ekipa io dia taritiko zareo hiaraka aminahy any amin'ilay destination. Zay zany ny zavatra novaiko tao fa taloha nefa za najanoko amin'olona ilay izy dia zareo manao azy eo dia izay fitondrany azy eo. Zay zava-dehibe fa ny resaka transparence tena zava-dehibe. Fa raha vao ianao fantatry ny olona hoe mivarotra bêtement aminy
dia matsiary matiantoka izy. Le olona le client Les clients, mpiara-miasa? les clients satria anisany nampiakatra ny lanjan'ny gladotcha ny fatokisany client an'ilay gladotcha. Io nefa tsy nohaiko comme ça fa tsy maintsy nandeha nianatra an'izay rehetrarehetra izay mba ahafahako migérer an'izay hoe raha ohatra ty any amin'ny olona ataontsika ny ariary le izy hoe 200 000 ariary ny anahy ataoko 2 millions d'ariary fa ny valeur ajoutée hoentiko ao anatin'io tsy mahafaty antoka ny zareo, tena tsy mahafaty antoka ny zareo ary mirassurer an zareo. Izay technique de vente izay nianarana daholo zany mba ho lava zany ilay izy fa tsy hoe miroborobo kely ao anatin'ny 1 an, 2 ans, 3 ans dia 4e année dia michute. Inona zany no tena ahafantaran'ny olona nareo zao? Ny tena ahafantaran'ny olona anay aloha zao dia ny coloration, dia ny soin capillaire satria nampiana le izy raha hoe coloriste ianao ka tsy manana solution ho an'ny volon'olona simba. Donc zavatra roa tsy afaka misaraka ireo. Dia ireo nampiana nandeha niofana za nianatra momba ny coloration, oui, resaka hafa mihitsy iny. Fa nianatra koa momba ny soin capillaire hoe raha tonga amin'izao ny volon'ilay olona dia inona no tokony atao, zany hoe tsy maintsy mianatra ny chimie ianao zany ao anatin'iny. Ireo rehetrarehetra ireo nefa tsy no haiko tao anatin'ny herintaona fa misy vaovao eto ohatrany hoe par module le izy, mandeha par module dia payenao par module, zany hoe raha mampanao formation zao zavatra azoko tao anatin'ny 4 taona na 5 taona omeko 20 minutes 2 jours ohatra dia mitaky an'ilay olona iny hoe micreuser zay. Institut moa zany nareo zao, institut Espagle ataotra. Nanahoana ny changement sy ny histoire entre ny ianao simple salon de coiffure sy hoe mivadika institut mba tantarao anay hoe? Le izy tsy noeritreretiko hoe vitako tao anatin'ny 4 taona. Tsy tao anatin'ny eritreretrako hoe ho vitako fa efa napetrako. Efa napetrako tao amin'ny tableau de bord iny hoe 4 ans za tokony ho zao no vitako. Satria misy tableau de bord napetrako tao hoe eto tokony manao an'izao, eto tokony manao an'izao. Misy tsy tanteraka le izy satria fa au moins zany za fantatro hoe efa misy an'ity ato. Tanteraka le izy faly fa tena mafy, tena mafy. En plus raha mbola autofinancement ohatry ny anay mafy, tena mafy zany. Ka inona le étape amin'ilay izy ka? Ny étape natao amin'ilay izy mandeha anao zany hoe mitady ny local aloha voalohany. Mitady local anao raha tonga dia fois 3 na fois 4 ny loyenao taloha, ny loyenao vaovao. Mandeha anao tsy maintsy manao bilan, manao ny inona moa zany ny business plan hoe aiza hatraiza ho hatraiza mety ho possible ve sa tsy possible. Betsaka le izy fa zay zany ny étape voalohany natao. Ny veille concurrentielle, ny business plan, ny étude de marché, tout ça. Dia zay zavatra zay le nianaranao formation continue. Nanaovako formation zay fa tsy ny creuser satria formation de 2 jours fe ahafahako mahazo hoe ohatran'ny comptable confirmé izy non. Fa au moins fantatro le zavatra ho ataoko alohany présenteko an'ilay izy amina comptable. Fa tsy hoe tonga dia flou hoe io atao avy ao dia izay ataonareo ao. Non, tsy maintsy mba misy base haiko eo zany avant ny miresaka amina comptable za manana an'ity projet ty manahoana ny fahitanao anazy hoe possible ve raha izao. Zay ny étape voalohany natao. Rehefa hita le izy prévisionnel moa zany ny zavatra hita eo dia ohatrany tamin'iza avy any Tsaralalàna andeha ho any amin'ny Gladotcha Nkadivato satria tany aloha zahay nanao an'izay za. Ny business plan izy nataonay teo fois 4 n'iny ny chiffre d'affaires ny Gladotcha rehefa réel le izy. Inona nahatonga an'izay? Satria mbola tsy nataoko tena, nataoko ambany be le izy. Ambany ny chiffre nomeko ny comptable hoe raha zao prestation zao par jour no azo dia
dia ohatrinona ny tokony ao anatiny 6 mois 12 mois mety hoe faisable ve le izy sa passive ve le izy sa actif. Dia natao le izy tamin'izany dia ohatr'izay ihany koa no nataoko taty Andranombe-Vava. Tsy maintsy nandalo amin'ireny nefa za nanangana salon tany Antsirabe tsy nisy an'izany. Kaka nanam-bola za sokafako ny salon tamin'izany nisy vola dia nisokafako dia nataoko fa za nanangana glady touch nefa tsy nisy vola fa ny saina no nampiasaina. Dia iny saina nampiasaina iny ny embauché olona manodidina anahy, olona mahay ary olona vonona andeha hiara hiakatra aminahy fa tsy hoe hisintona anahy hemitra. Fahitanao anazy hoe mbola misy le marché amin'ny fikolokoloana vatana io eto amin'ny Madagasikara? Tena miroborobo be ary tena hitako hoe samy miezaka daholo ny rehetra. Tsy mitovy amin'ny il y a 10 ans ny marché ana salon de beauté amin'izao. Ary tena makany daholo ny olona rehetra. Ohatra hoe nanao fianarana izy, ohatra hoe ingénieur BTP ohatra, mety tsy mandeha makany amin'ny BTP izy fa aty. Aleony manao salon de coiffure? Possible be zany. Raha ankizy vao hanomboka ao anatin'io tontolo io dia inona ny conseil anomenao anazy? Conseil koa mandeha ihany tsikelikely fa mametraha tableau de bord. Avy aiza ianao no mandeha dia ho aiza ianao. Rehefa manana n'iny vision iny ianao hoe ry tiako ananana dia atombohy amin'iny le kely anananao. Fa ohatra hoe sady teanao tsy tianao asiana tresse le izy, tianao asiana zao le izy, tianao asiana an'izao dia sarotra be zany ny siblevan'ny olona anao raha mbola ao anatin'ny généraliste ianao. Aleo zany spécialité foana? Spécialité ny tena tsara. Ny tena tsara anisan'ny hitako hoe nanamarika anahy le izy dia zaraiko. Par rapport amin'ny resaka coloration io satria manitikitika anahy, matetika ny fiarahamonina gasy dia miteny hoe tsy mendrika amin'ny vehivavy endry ny mandoko volo. Dia manahoana nefa izay iainanareo an'izany amin'izao? Inona ny zavatra niova tamin'ny fiarahamonina ary metimety kokoa amin'ny vanim-potoanantsika ve le mandoko volo? Nazaho tsy nanapo hoe andeha le izy satria nietrehitra hoe ny olona ve nandoko volo androany dia tsy hiverina intsony iny, tsisy olona hafa handoko intsony eo. Fa ny ankabeazan'ny vehivavy malagasy dia mandoko volo. Zaho rehefa mandeha eny an-dalana dia lohan'ny olona ny jereko foana na lehilahy io na vehivavy. Ce qui veut dire hoe efa tsy amin'izay intsony ny amin'izao hoe raha mandoko volo ny vehivavy gasy dia olona maditra na olona ohatran'izay fa tsy izany intsony ny amin'izao ary anisan'izay nahatonga anahy nianatra koa satria ny cible koa dia olona ao anatin'ny tady zavatra klasy hoe nandoko volo nefa klasy izy zany dia nandeha zany creuser an'le resaka coloration raha izao no tadiavin'ilay olona inona no omeko azy ahafahako manatanteraka an'le zavatra tiany atao. Ohatra koa hoe ilay olona amin'ny asany ohatra afaka miproposer anazy satria nianatra koa ny resaka visagisme hoe izao no mety aminao ny tokony ho lokon'ny volonao raha amin'ny toerana misy ianao. Teneniko anao fa hatramina pastera, vadina pastera moa zany, pastera ihany zareo, tonga ao aminay mandoko volo. Mandoko volo. Ce qui veut dire efa taloha zany fa tsy misy, efa vitsy ngamba no mijuger an'izany fa ianao amin'ny maha professionnel anao, anjaranao no miconseiller hoe ato no tsy choquer olona loatra, ça reste dans le naturel fa tsara ianao nandoko volo.